Fotoan-dehibe kosa no tanterahana eny amin'ny Afrika Mambodrano Atsinanana ao amin'ny rampitso fasivy ny volana Novambra ankalazaina tokoa mantsy ny fahadimy amby efapolo amby zato taonan'ny fiangonana. Io fotoana io no anokanana ihany koa ny tsangam-batony izany tsingeritaona izany. FJK Mambodrano Atsinanana tonga nay ny asaramanitra lehibe dia ny fetin'ny taranaka 4 sy 2 izay atao any Tanindrazana ny alahady 7 Novambra 4 sy 2 izao. Ao anatiny io ny fankalazana ny jobily fa 5 amby efapolo amby zato taonan'ny fiangonana izay niorenan'ny fiangonana, ary indrindra ihany koa anokanana an'ireo karosy ny lalitra sy ny loko vaovao ary ny fitoerana zava-maneno ho tsangam-bato fahatsiarovana an'izany jobily fa 5 amby efapolo amby zato taonan'ny fiangonana izany. Dia isy ny fijoron'ny taranaka isan'isany eny amin'ny altara, ary indrindra koa fizarana ny sertifika ny zanantsika izay afam-panadinana rehetra. Ny ao aorianan'ny fotoana misy ny nofon-kely tam-pihavanana izay iarahantsika mifaly. Ny lalana moa izany dia efa vita soma tsara, ary ny fiarahaongonana dia amin'ny fitora sasany no raisina eny Andravoahangy amin'ny Solbry. Fa dia miantso antsika fiangonana sy ny zanakam-pielezana rehetra tonga ho maro hanafana izany fotoana izany, ary ilazao ny havana matsakaiza rehetra.